mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka etsika goavana be zay anasan'ny sekolo finoana ho antsika mponina taminarivo tsy misy akanavaka mba ahafahantsika mitoy ao anatin'ny fifoazam-panahy azadilo fa tena sitraka andriamanitra ny idiranao amin'ny fahombiazana tanteraka ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny espace mongote les trois frères andray fanambojanazy no anna tanterahana izany fotoana izany amin'ny sivy maraina tahaka ny mazatra dia ao anatin'ilay vavaka matanjaka be ombana fifadiakanina iarahana amin'ny ekipa ny elatra ny voromahery amin'ny 12 taondro kosa de miditra ao anatin'ny sekoly finoana isika sy izany loha hevitra goavana be izany isy tenin'andriamanitra anokatra ny masom-pananao alalanao ny lalana idiranao amin'izany fahombiazana tanteraka izany mitoy hatrany ny vavaka matanjaka de tena matanjaka mba ahafahantsika miditra ao anatin'ny tontolony fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka de samiara tonga daholo tompoko mampiravravona tanteraka no iarahana amintsika mianakavy a ao anatiny ity fandarana ity izay efa fatatsika fa fandarana iarahana amin'ny sekolony finoana Pasteur Odon no eto amin'ny fanolorana namana Stéphane no eo amin'ny fangalana ny sary namana Pierrot no mikirakira ny lafiny teknika manao ny montage izany eny ary tompoko tombotsika amin'ny alalan'ny vavaka aloha ity fandarana ity de irarina mba tsy nisy ny sakatsakana na amin'ny herinaratra na amina toetrandro sy izay rehetra mety ho sakatsakana tadiavin'ny devoly anakanana an'ity fandarana ity vavakantsika tompoko mankasitraka indrindra ray noho ny amin'ny anaran' Jesosy raha afaka manatanteraka sy manatotosa ity fandarana ity ny mpanomponao azona iantoka tompo fa miaraka aminay eto ianao ary momba anay ianao ambara-patonga ny fataperan'izao tolo zao ta io fandarana mba andraisany tsiraray avy fahasoavana mba ahafahan'izy ireo mahatsapa fa ambinina ny ara-panahiny avy amin'ny fahalalana zay voarayany a ary rehefa ambinina ny ara-panahiny de ambinina amin'ny zavatra rehetra an'izy ireo misaotra indrindra ray koa voninahitra ao anao rery ihany ny anarany Jesosy no anaova zavavaka izany amen eny ary tompoko omena angamba ny andinindinina sy ny fanetanana ny filazana fampafatana ny fotoanantsika zany amin'ity alakamisy ho avy zao ity alakamisy fa 7 ny volana Desambra taona 2024 manomboka amin'ny 7 maraina de ao anatin'ilay vavaka ombana fadikanina isika toy amin'ny 12 taondro zay vavaka ombana fifadiakanina zay anasako atsika mianakavy zay mbola anatin'ny ady mafy ao anatin'ny olana sarobahana tena tehitaky ny rariny amin'Andriamanitra mihitsy ianao anao tahaka Andriana mpanompo vavin'Andriamanitra zay tsy nanananaka fa tao anatin'ny vavaka ombana fadikanina ny nazahoany taranaka ao anatin'io tapany maraina io zany de loha hevitra manao hoe fitakina ny rariny io fotoana io de rana amin'ny ekipa ny elatra ny voromahery mitoy izay fotoana zay amin'ny 12 atoandro miaraka aminay sy ny mpiara-miasa rehetra izany loha hevitra indray iny atoandro iny zany de hoe mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka riavana malala mafinaritra zany hoe niatrika ny fiainana ianao de mitady fahombiazana tena hita fahombiazana ary tsy fahombiazana apapahany tsy fahombiazana kelikely fa fahombiazana tanteraka amin'ny lafiny rehetra andikan'izany miaraka amin'Andriamanitra afariavana zany hoe mitady fahombiazana ianao de nahita fahombiazana tao amin'Andriamanitra zany ny tsara indrindra zany riavana no fanaperana indrindra ho amin'izany indrindra ny fampianarana amin'ity alakamisy ho avy zao ity ampianatra anao miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra miainga avy amin'ny soratra masina hoe ahoana ny fomba sy ny zavatra tokony ho atao inona ny tokony ho atao mba ahafahana miditra ao anatin'izay fahombiazana tanteraka izay isy lesona goavana ozaraiko aminao teboka vitsivitsy
ifampisarantsika ao anatin'io fotoana ny sekoly finoana io. Misy atrano ny vavaka matanjaka be a zay ampiarantsika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ireny fotoana ireny. Zay ngamba no ela fa alao iroso amin'ny Toriteny live zay efa fanarakitsika moa zany isaky ny fotoana tahaka an'izao. Toriteny izy ty tamin'ny lakamisy lasa teo a, maromaro taminareo no niatrika an'iny batisa tamin'ny alahady lasa teo iny a, de tsy afaka nanatrika satria efa nisy alefa dikana ndrany 3 andro de ny akamarony tsy de tonga. Nisy ihany nefa mbola niatrika an'iny fotoana iny a na de iroso batisa ary nefa de niaina atao anatin'ny fadikanina 3 jours 3 nuits ihany koa. Eny ary tompoko samy mijery finaritra mandraisa lesona ara-panahy ao anatin'izany fotoana sy zany fampianarana zaraina aminao izany. Ndao ary mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka. Mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka. Etsika goavana be zay anasan'ny sekoly finoana ho antsika ponina tamin'arivo tsy misy akanavaka mba ahafahantsika mitohy ao anatin'ny fifoazam-panahy. Azadiny fa tena sitraka Andriamanitra ny idiranao amin'ny fahombiazana tanteraka. Ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny espace Mongote les 3 frères André fanambojana azy no anna tanterahana izany fotoana izany amin'ny 7 ora maraina tahaka ny mazatra dia ao anatin'ilay vavaka matanjaka be ombana fifadiakanina iarahana amin'ny ekipa ny elatra ny voromahery. Amin'ny 12 taondro kosa de miditra ao anatin'ny sekoly finoana isika sy izany loha hevitra goavana be izany. Isy tenin'Andriamanitra anokatra amin'ny masom-panahinao, alalanao ny lalana idiranao amin'izany fahombiazana tanteraka izany. Mitohy hatrany ny vavaka matanjaka de tena matanjaka mba ahafahantsika miditra ao anatin'ny tontolon'ny fahombiazana tanteraka. Mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka. Mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka. De samiary tonga daholo toko. Halleluja. Ny Andriamanitra toriko aminao ary zay no resahako androany. Andriamanitra mitohy zavatra faratapony. Averenkely azafady. Halleluja. Ka ny olanao tsy lehibe no Andriamanitra, ny adinao tsy lehibe noho ny Andriamanitra ivavahanao. Kely loatra ny olanao rapitaina amin'ny fahalebiazana. Kely loatra ny olanao rapitaina amin'ny fahalebiazana. Amen na ve? Mahafinaritra amin'ny resaka ny tantaran'i Davida, resantsika izy rehefa avy eo. Tsy de hoe mivalapatra be fa efa hainao foana le tantara. Fa ndao aloha Efesianina 4 no jerentsika. Epistily nosoratan'i Paolo ho andry zareo. Efesianina 4:2. Ahoana hoy Paoly apôstôly ato amin'ity epistily nosoratan'ity naran'i Jesosy. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika azy, araky ny hery izay miasa ato amintsika. Ataovy alleluia zany. 10:20 ho azy eny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Alleluia. Iza ny resahany eto? Lay Andriamanitra ao. Ohatrany ahoana izy lay Andriamanitra mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra zay angatantsika sy heverintsika. Ataovy alleluia zany. Andriamanitra ohatrany ahoana izy azafady? Andriamanitra mafimafy moa e. Andriamanitra mahay manao inona? Mahay manao mihoatra noho izay maninona heverintsika sy angatantsika. Zany hoe ianao mangataka zavatra zao de izy manao mihoatra. Zay mily any mahazo. Ianao mangataka zavatra anankiray fa izy manao mihoatra an'iny. Alleluia. Inona ary ny zavatra ilainao? Inona ny zavatra mampangetahetanao fa mity Desambra ity? Mihoatra lavitra no meny anao, mihoatra lavitra no tonga ao tokantranonao. Alleluia.
Alleloia. Araka nyteneniko teo a resaka momba tantarany Davida tsika fa ahoana moa no nandreseny Davida ny Goliata fa ohatry ny ahoana loatra ny fatakarany, ohatry ny ahoana loatra ny fomba fijeriny, fa ahoana ny zalakely 12 taona io dia andresany ty le olona efa piady mahery hatramin'izay ny ainany ty. Ary amin'io Goliata ranjana mbe taranaky ny Nefilim ratsatanany enina ty enina 420 nisany sampony. Raha iny fotsiny mamelaka any Davida angamba manidina tsy haiko any amin'ny 4 metatra Davida. Fa riko moa variana amin'ny démonstration, variana amin'ny lefiny sy ny sabatra sy ny apingy lozana be zesta fotsiny. Ny amin'ny Davida dia tsotra fotsiny. Matoa samiatrika an'ity lehilahy ty dia fantatro izay inoko. Fantatro ve izay inonao? Tena fantatro ve izay inonao? Mino ve anao fa mahay mamonjy anao izy? Mino ve anao fa mahay manasitrana anao izy? Mino ve anao fa mahay manavitra anao izy? Izy amin'ny fa mahay mamerina amin'ny fiainany amin'ny lohan'ny Andriamanitra. Zay inonao rehetra ho tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Samuela voalohany 7:70. Mbola veriko ihany fa tsy ny tantara rehetra ny resahako fa apahany ihany. Samuela voalohany 7:70 eo amin'ny andininy 5:70 sy ny 9:70. Enonareo angeny zavatra nytenenin'i Davida naran'i Jesosy. Fa ho Davida tamin'ilay Filistiny, ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefiny ary ny lefipoy, izany ny fitaovam-piadiany Goliata. Fa izaho kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitra amin'ny miaramilan'i Israely izay efa noekenao. Ataovy alleluia zany. 9:70. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako ary amely anao ka hanapaka ny lohanao dia homeko ny voromanidina sy ny bibidiny fatiny miaramila amin'ny Filistiny. Anio mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Alleluia. Ianareo ty teny ty, aloha mba ho fantatry ny fianakaviana, aloha mba ho fantatry ny mpiaramonina, aloha mba ho fantatry izay olona mahalala anao, namanao, sakaizanao, mpiaramianatra aminao, aloha mba ho fantany fa amin'ity Desambra ty mba ho fantany hoe manana Andriamanitra tokoa ianao sy ny ankonanao. Sa tsy zany ve? Alleluia. Alleluia. Ahoana tsara hoe anareo efa tena anontaniana rehefa manao alleluia nareo mafy be fa rehefa anontaniana dia ahoana tsara? Inona zavatra hitranga amin'ity Desambra ty? Fantatry ny manodidina sy ny namana mpiara-miasa fa manana inona ianao sy ny ankonanao? Manana Andriamanitra mahery ianao sy ny ankonanao. Alleluia. Raha lasy anabavy, zany ny fatakarana nananan'i Davida, zany ny toe-tsaina. Inona ny toe-tsainao entinao miatrika ny adinao? Trosanao any amin'ny banky, vadinao maditra lasan'olona, nanengain'ny olona tamin'ny fanangalavitra sy ny ody fity. Inona ny mba fomba fijery entinao miatrika? Ny patronao tsy tianao io mpampiasanao mamingavinganao io, inona ny toe-tsaina entinao miatrika anazy? Ianao sy ny diplomanao sy ny fahaizanao sy ny atsaratarehanao ve? Raha ianao ry havana, raha zasy ianao io tsy atahoran'ny devoly zany tsika. Ary ny faiblesse-tsika araka ny toriteny tamin'ny hery ny fantatry ny devoly, fantatry ny devoly tsara hoe tiany raha vao ataon'izao tao dia tezitra misafoaka tena vadika olo-kafa mihitsy. Ito raha mbola ohatr'izao zakany ihany fa tia ny tena tsy zakany, fantatry ny devoly tsara tsika io. Ainy amin'ny atsipriany dia ainy koa ny zavatra zakanao dia fantany zavatra tsy zakanao.
fantatry ny fahavalo tsara ane fa kely Davida ary inonareo ty ny anomba fitaovam-piadiny a vatokolonjy kely 5 nalainy tao amin'ny lohasahandrika vatokolonjy vatoko boribory za efa ny fotoana tany ambanivohatra reny le manao vacances reny tambola nianatra tam'izany de misy fotoana kosa nijanona elaela tany de teny inona ny ilana vatokolonjy hitorahana fody de ny fitaovam-piadina hoentina pilotro na atsamitady ka raha mahay mikendry ianao de voanao le vorona fa raha tsy mahay mikendry ianao de any amin'ny hazo ny voanao de nefa ny an'ny Davida safady ny an'ny Davida de vatokolonjy ny adivana amin'ity olona goavana be ty nio amin'io lefina goavana be ny zarandefiny sy ny sabatra fitaovam-piadina manara-penitra de ataoko hoe raha am'izao vanim-potoana zao de ataontsika hoe amerikanina zany Goliata fa Davida malagasy de gasy ve hiady amin'ny amerikana atody miady amam-bato zareo efa lasa lavitra be tsika mbola manenjika nitrosan'ity rehetrarehetra firenena matanjaka rehetrarehetra ty ny eritreritra ambany resan'ny Covid kanjo tsy netina ny tambavy ohatrany tsy tena mipoaka tsara ohatrany sasany tamintsika indray ry narary fa tsy nataty tena nefa efa saiky niorako tsika hoe tafavoaka ohatrany tsy fa raha iny aloha ny tafavoaka mety lasa ihany tsika fa ozy ny tompo hoe tsy tambavy ny alasa lavitra anareo fa ny fitorina ny filazantsara zay nanao amen na hita ny fataterahany ianao tovy aleloia mafy de ina zavatra misy hainareo ny tantara vo hita ny Goliata fotsiny ny akeliny Davida sy ny mahazatovo azy ny somary mba niavahany Davida fotsiny de izy bogosy kely izy tsara tare kely fa i Goliata angamba tsy de misy endrika ho jerena loatra ka ny ratsatanany ary moriavana enina eniny vo mijery ny kirarony fotsiny ao na ny kapany tao de mivoaka ny ratsatongotra enina fivoahana raha misy loza inona koa ty olona sampotsampony ty nefa io ny tokin'ny Filistina mirehareny itsy atao badika ato de ozy izy Goliata raha maresy anay nareo a de anompo anareo zay fa raha resiny akosinareo andevinay nareo enjana tompoko zany ny tenin'ny Goliata fanambina apetraky Goliata andresy ve zanak'Israely satria andresy Saoly mpanjaka amin'io sary tahotra matahotra miafina ny andavajoy miaramila ny Israely rehetra zay mba natenaina natahotra ny ainy sy ny vady aman-janany fa ianao nareo ty Davida samy atrika amin'ny Goliata azonareo ve ny zavatra tena tao andohany sy tao an-tsainy fatany ny Andriamanina fantatrao ve ny Andriamanitra ivavahanao fantatrao ve ny fahaiza-manao antsy fantatrao ve ny fahalalany sy ny fahaizany tsy takatra ny saina riavana ny heriny mahagaga izy azonareo ianao teo mahagaga vao mahita ny fiatsiny fotsiny ianao sy ny zavatra ataony de mitola gaga ianao ary engane ianao zay etsen'Andriamanitra sy anaovan'Andriamanitra zava-mahagaga ianao mihitsy ny vanaka voalohany Jesosy Andriamanitra mahagaga ianao aleluia de manodidina anao koa hita de ho gaga fianakavianao ko gaga mpiara-mianatra ho gaga rehetrarehetra ho gaga video rehetrarehetra mahagaga ny Andriamanitsika tsy takatra ny saina de rehefa hitany Goliata Davida de nijerijery any Davida izy de hitany fa mena volo kely hitany fa zalakely viela ty nataony ela alika nga ozy izy ka tony lamy tehany aika nitondra tehana Davida am'le izy mpiandrondry ahoana ozy izy nanozona ny Davida tamin'ny Andriamanina ny Goliata tsy zay nanozonany azy teo fa tsy voasoratra de ozy izy Goliata avia ty ozy izy via ty amiko fa omeko ny voromanidina sy ny bibidy ny nofiny lahy zareo kapainy zany amin'ny sabatra ny lohan'ny Davida zay ny eritreretiny de omeny ny voromanidina sy ny bibidy ny fatany Davida zay ny eritreritry Goliata fa ozy izy Davida manao hoe
ianao manantona amin'ny fitaovam-piadiana ny lefina sy ny lefipoy miaraka amin'ny sambatry fa izaho kosa manantona anao miaraka amin'ny anaran'ny Andriamanitra. Rehefa miatsikady lasana bavy azatrehana amin'ny herinao samirery io, miatsehana io miaraka amin'ny anaran'i Jehovah, miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Atreho miaraka amin'Andriamanitra ny adinao. Zay lazaina amin'ny akaikinao, atreho miaraka amin'Andriamanitra ny adinao hoe. Tsika io ihany izy aza miady rery zany sia. Tsy vitanao zany io. Aza miseho mahay zany hoe ny anaty tsy mamadika ana zany. Sa olona expérimenté, sa olona tena manana potentiel ohatra sao, sa capable amin'ny zavatra re moramora. Capable ahoana? Tananao iny fotsiny misy zavatra mipika kely anatiny any dia tsy zakanao iny. Alao milamina, alao miteny amin'ny tompo manao tompo mila anao mila anao io miadiko io Goliata atrehako io. Ary ny tena marina lasina bavy, tsika rehetrarehetra io samy manana ny Goliata atsika. Ny Goliatanao tsy zany miady amin'ny fenao ihany miady amin'ny Goliatanao. Hoatrehanao miaraka amin'iza ny Goliatanao? Hoatrehanao miaraka amin'iza ny Goliatanao? Tenenina akaikinao ny Goliatan'ny Pasteur tsy zakanao hoe. Fa ny Goliatanao ihany tsy maintsy hoatrehanao. Inona ny Goliatanao? Ady amin'ny vady lava ve? Korotana any amin'ny toeram-piasana, mamosavy anao mipiara-miasa fa ohatry ny mahitahita fite amin'ny mpampiasa ianao, dia ianao foana ny ohatry ny fandrimpandrianao amin'ny toeram-piasana. Enao ity matoly olona zay manisinisy ratsy anao, efa manomboka hitantaratra zay, fa ho lasa lavitra ianao, lasa lavitra ianao toy fingapiano, fingapiano. Ho anao aneza miteny zany ho anao aneza miteny zany Alleluia. Ianona raty. Vao misy zavatra mitsanga fotsiny ao amin'ny fiainanao, ohatra hoe misy ady atrehana, misy olana atrehana, misy zava-tsatro, to dia efa mitsikitsiki. To dia zao lazaina fandresena indray eo ambadika io, fandresena indray eo ambadika io. Fandresena indray eo ambadika io. Fa aza miteny hoe maty arery lanitra zay vao ody mandry amin'ity Desambra ity angamba. Rehefa mba miteny nampianariko tamin'ny heriny zavatra tsara teneny. Na ohatrany tsy hitranga mihitsy ala izy teneny foana. Za zao nisy zavatra mba niriko zay, dia efa tsy haiko, efa elaela no nijery ilay izy tany amin'ny toerana tokony hividianana tany amin'ilay izy. Dia rehefa nahitan'ilay izy lafo be ilay izy dia nametrametrahako tanana teo fotsiny. Ty hoa mbola tsy maintsy mody any an-trano ray andro any. Za ty mantsy mino zavatra tsy hinony ny afo zay Jesus, sady mody mijery any mametra tanana ihany dia inonareo ty lipivarotra ny fotoana mivavaka teto to anaty fotoam-bavaka marainy ny ana tamiko izy tamin'ity herinandro ity teo izy tianome zavatra ho anao Pasteur. Za tsy iresa be fa efa ohatrano le izy, efa ohatrano. Alleluia. Mafinaritra lele miaraka amin'ny tompo tsy nofinofo tsy tanteraka zao fa nofinofo tanteraka. Ninao mantsy ndrairay za Pasteur mba efa manonofo vita trano, mandraka ty ny androa mbola manofa trano dia sady monimonina kely any amin'io, mandra-pahoviny anofa trano foana amin'reto tompotrano ohatry ny ratsy tetra, amin'reto tompotrano manjakazaka, mandra-pahoviny. Dia amin'ny tsiny ny tompo zany ianao hovay ny fomba fijery. Fa matoa misy ady eo anoloanao, misy fandresena ao ambadika ao, matoa misy zava-tsarotra eo anoloanao, ao ambadika ao vahaolana. Ataovy aleluia zany. Amen sa tsy amen? Zao ny tenen'i David, anio no anoloran'i Jehovah anao eo ampelatanako, dia amely anao ka hanapaka ny lohanao, dia omeko ny voromanidina sy ny bibidimy fatanao. Ataovy aleluia zany. Mba ho fantatry ny firenena rehetra sy ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Alleluia. Raha lasana bavy andao tsy atao etikety hoentina fotsiny mahazanaka Andriamanitra atsika. Za kristianina mivavaka arianano, zay mpanompon'Andriamanitra mivavaka arianano, zay dia mpanompon'Andriamanitra mivavaka any amin'ny fiangonana.
dia manino etikety nga mitondra anao izy mavao ny oloko anao le tsy manova zavatra hoe zay vahao ny oloko dia mieritreritra fa zany matafita anao anara-piangonana tsy mahavonjy Andriamanitra miaraka aminao ny zava-dehibe tovy aleloia zanjy amen ve Andriamanitra momba anao ny zava-dehibe ary zay ny amin'ny Davidy mba ho fatary ty lehilahy goava ambe ty fa velona ny Andriamanitra ary ny Andriamanitra tsisy dikany vatokolonjy anankiray amin'le 5 tao anatin'le fitondrana le vatokolonjy zany inona nanjerany an Goliata nalefany naodiny tena aodiny nalefany Andriamanitra nanitsy an'le vato niletika tao amin'ny androny Goliata ataovy aleloia za amin'io Filistina hitanareo fa mieritseritsy ny andresy fa mieritseritsy ny andresy amin'ny Filistina rehetrarehetra amin'io reto ndray aloha dia ho andevontsika reto Israely reto zanak'Israely reto mahita raha reo andevotsika reo ho ataontsika totohatra fiakarany reo amin'io mbola samy nedinedina fampahery tsy mety mihitsy le dia tsy mifanatsahana mihitsy jereny eny zareo potiny kely ho Davida dia nina jenetika goavana be wow enina ny ratsatanany tena ady tsy mifanahaka mihitsy tsy mety mihitsy ty ady ty io hoe dia aresiny atsika izy mbola mifampiresaka teo daraboka tamin'ny Goliata zay voataitra nahitan'iny maty le andresika lasa am'izay nitsoka nanaraka vatorina am'izay ry Saul miaraka amin'ny miaramila ny Israely miaraka amin'ny zanak'Israely rehetrarehetra sy ry Davida ny lasa mpitaritafika vetivety teo tonga dia va tsiponina fotsiny ny Filistiny tsiponina fotsiny tsiponina fotsiny sasa voakapany amin'ny ranjo sa voakapany amin'ny tenda sa voakapany amin'ny valaly tsipona fotsiny sisa ny zanak'Israely nibata fandresena mezinezina nofinofiny nahitana an'le olona goavambe teo nitsirara tamin'ny tany nalainy Davida ny sabatry Goliata dia iny ihany nanapahany lohany dia sady netiny tamin'ny tanan'ila ny anankiray ny tana sabatra amin'ny tanan'ila dia ny tanan'ilany iny mandripaka ny Filistiny ty ato ny tanany lohany Goliata tsy amelako fa voninahitra ao aty ozy izy allo hitan'ny olona mihitsy fa tia ny lohan'le olona natenainy tia ny lohan'le nampiororo anay fao omeko voro manidina ny fatany ataovy aleloia zanjy manoloana miady raha mbola miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy maintsy atsika ny fandresena tsisy zanak'Andriamanitra mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany ka ho resy tsy maran'izany dikan'izany ampifamatory amin'Andriamanitra ny fiainanao ampifamatory amin'Andriamanitra ny fiainanao fatary fa izy ilay Andriamanitra mitoedy zavatra faratampony aleloia fanaka angamba ary Saul oay resiny Davida viranga le Goliata sady mitsipona amin'io mamono ny Filistiny no sady gaga ihany tovolahy kely iny dia nafaty an'iny zay ty nefa dia sady mpanjaka ozy ny miaramila manao hoe tena miaramila tsy aninina mihitsy fa dia tena aloha tsiponina ihany aloha na zany ary aloha vonoina ihany aloha reto Filistiny reto fa reto nampiororo teo tena samy tonga saina ny fireneny zanak'Israely rehetra hoe iza ny nafaty an'i Goliata Davida kely mpiandriondry tsy lany miaramila izy reny tsy lany miaramila tamin'ny pralahy satria fohy loatra mety 1m40 angamba ka tsy lany tsy lany match disqualifié ny rahalahy nefa miaramila daholo fa saingy miaramila tsy miara nandeha tamin'Andriamanitra raha mbola hiara mandeha amin'Andriamanitra ianao ohatra mahita hoe iny misy fiainan'ny olona tsy tsahatra hiakatra iny misy fiainan'ny olona hisalotra voninahitra tsy ela tao arinan'io lasa mpanjaka Davida tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ty verset anankiray ty mba ho anao Andriamanitra dia azadino fa manangana ny malahelo hiala mivovoka dia manandratra ny mahantsa hiala mizezika dia mametraka azy eo amin'ny toeran'ny mpanapaka zay mino tokava aminao arak'izay inonao amarana antsika azy Jaona toko faraky ambin'ny folo aitsika ty tantara ty ny amin'ny nahafatesan'ny Lazarosy Jaona toko faraky ambin'ny folo eo amin'ny andininy dovakitsika eo amin'ny andininy faefatra andininy fatelo azafady naran'i Jesosy ary izy miravavy dia naniraka tany amin'i Jesosy anao hoe tompoko indro marary ilay tianao ary rehefa ren'i Jesosy zany dia hoy izy
tsy ho fahafatesana mianton'izany aretan'izany fa ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana an'Andriamanitra. Ataovy aleloia zany. Dia aloha ampitsika an'ity toy an'ity hoe andiny fefapolo. O Jesosy taminy tsy efa voalazako fa raha ino ianao dia ianao manohy azy. Ahona tsara o Jesosy tsy efa voalazako fa raha ino ianao zay rehetra mino amin'ity faramtaona ity ahita ny voninahitr'Andriamanitra miposaka ao atokantrano, miposaka eo anivon'ny fiariny, miposaka eo anivon'ny fiainam-pitiavana, miposaka eo anivon'ny fiainany ankonany. Aleluia. Nandalo fahafambaraka venao tany amin'ny atenatena taona tany ny volana Desambra tompoko, raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Aleluia. Isy olona mino ve tonga eto androany? Iza kosa moa tsy hanangatanana amin'izany. Mino ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Inonareo nge le fiasan'Andriamanitra narary Lazarosy dia marisy Marta moa efa mpifaneraseraka aiky amin'i Jesosy, ndana lazao ny tompo, ndana lazao ny mpampianatra fa marary ilay tiny. Dia nirana le olona dia nitatitra tany amin'i Jesosy. Jesosy tamin'io raha tsy diso tany Jody, dia ry zareo tao Betania. Dia rehefa tonga tany amin'i Jesosy niraka dia nilaza tamin'ny marary on'ilay tinao Lazarosy fa tongava ono mba hasitra anazy. Dia Jesosy tsy ho fahafatesana ny anton'izany fa hoanao izy fa mba hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Dia aonao izy ny Baiboly mbola nijanona indroa andro teo amin'ilay toerana nisy azy Jesosy. Maty an'ilay marary. Nefa izy zao niteny hoe tsy ho fahafatesana ny anton'io nefa maty le marary. Ozy ngamba izy mirahavavy. Tsy tonga ny tompo akery Marta. Samy mihitsy akery Maria. Tena mampalahelo tsika fa dia maty ny anadahtsika mba nieteratsika. Inona tsony moa zany? Ka na ho avy aranay zao i tompo e, inona tsony moko le maty rehefa matiko? Ary amin'io mbola nalevina indray koa. Nalevina. Vita zany ny fiandrasana azy tao sy ny fikarakarana tao dia nalevina. Efatrandro no tao ampasan'ny Lazarosy. Ainao zany tantara zany. Zany hoe efa manomboka mitsonika le nofo dia efa manomboka maimaimbo le faty satria ny vovoka tsy maintsy miverina ho vovoka. Eno tsara ny fanazavako. Enonareo ty grave ve ny zavatra atrehanao zao? Miagrave ve le olana atrehanao? Ohatsy nefa tena tsy haiko any amin'ny toe-javatra faratampony ve le olanao any amin'ny tribonaly? Manahoana le situation sy le zava-misy any amin'ny toeram-piasanao any? Efa any amin'le phase farany ve? Phase finale ve? Tsy haiko. Fa eo anoloan'io toe-javatra farany zay tsy sarotra atrehanao io, ny Andriamanitsika, Andriamanitra mahay manao mihitsy no zay veritsika sy angatahtsika. Tsy haiko na niova ny fijerinao na tsy niova riavako. Fa zay nibetsaka mivavaka ho anareny mpianakaviany efa maty ny zaza kibony. Tsy metsika tsony Pasteur. Teo zony dokotera maty. Sa mbola mivavaka ihany. Ohatrany raha jerena dia ohatra hoe mba milingilingy koa ty Pasteur ty efa maty mbola inaingy dirana amin'io. Na raha olona velona riny metra tana. Sa mbola metra tany amin'ny anaran'i Jesosy. Ainao ny manangana maty Andriamanitra. Vitanao zany Andriamanitra. Tana ihany lo makany amin'ny rasazy. Ohatsy ny le pôzipôzy niteraka reny fa aza mietreritra le izy ane Pasteur efa maty. Nampôzy le mamany teny hoe efa maty le zaza. Hitanao le maty anakireny. Tsy midoboka tsony, tsisy ninina midoboka tsony, tsisy mihetsika tsony, tsisy mandakandaka tsony. Tana ihany aloha. Vao tamin'ny tsy haiko na tamin'ny herinandro sa tamin'ny tapabolana ny resaka tamin'ny nanabavy ohatr'izay mihitsy. Tonga tany defozy ny rasazy reny. Zaza efa maty io e. Zaza efa maty fa aloha avoaka ao anatiny eo. Tonga eo mpiterahana amin'izay, tonga eo amin'ilay fotoana amoahana an'ilay zaza, mivoaka le zaza, velona! Velona! Velona ny Andriamanitra ny toe-javatra faratampony izy. Raha lasana bavy Ny Andriamantsika anie tsy voafetra ny zava-misy e.
inonareo ty teny ty na de efa zavatra efa tsy ahitana vahaolana tsony ary na trany pitany ramasina tsy ahitana vahaolana mbola miteneny any positif va io hoe ahoana hoe tenenina de tsy sady markivy any va io e le pozinao eo am'teny hoe tsy possible tsy mety fa ampiarahana tsara le pozy sy le teny hein va io olana io raha misy ady any amin'ny tribunal aza miteny hoe hitanao raha ohatra hoe misaorany tompo foana amin'ny zavatra rehetra any a misaorany tompo amin'ny zavatra rehetra fa matoa ohatra hoe resy zany ianao a zay sitrapony tompo raha vavy fa maherezy rehefa hiteny any de zavatra positif tenenina ninninona toy any any teneny mpandresy ianao aminaran' Jesosy fa vavaka ho an'olona ohatry zany a tonga teto mahantra ry zareo bodon'olona amin'ny taniny ny olona mangalatra amin'ny taniny mpanakarembe atody miady amam-bato satria ianao tsy ariary roa tsy kitay tsy varomaina nefa mba tany io zany mba taninao fa zao nyteneko tamin' zareo Jesosy ny avokanareo ny anarany Jesosy mpandresy tany za koa ka vavakela be zany zako zany mbola maiky anao fandarana amin'ny tele mbola maiky anao fandarana amin'ny radio paina tany am'zay sady hojerijerena zany ve paster ay andesana zay paster andao fa mpandresinareo tany de nonareo ty tonga tany de zareo ny antsika azy tany fa za tsy tany ty zao tsy manam-potoana ho any zako le ijerijereo manahirana verina avy andro zareo tsy haiko herinandro Toriteny iny panesy paster panesy paster za nga nanady ady za tsy nanady ady tsony hoe de ahoana zany le mpanakarena Goliaty efa maty ve mbola resanao ihany ahoana zany le finna marina no tena zavatra antsangy ahoana ny tena zay fotsiny mpandresy ndana mandeha fa mpandresy verina avy any izy miaraka amin'ny fandresena raha lasana vavy zay no asahiko milaza aminao ho tsara ntoy ampivolana Desambra ty ary nytaona iny taona vaovao hitsidika iny 2024 eno ty tsara lavitra noho taona 2020 tsara lavitra noho taona 2020 alleluia velona ny Andriamanitra hivafahantsika Andriamanitra ny toe-javatra sara tampon'izy tompoko mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka etsika goavana be zay anasan'ny sekolo finoana ho antsika mponina Tananarivo tsy misy akanavaka mba ahafahantsika mitohy ao anatin'ny fifoazam-panahy azadino fa tena sitrak'Andriamanitra ny idiranao amin'ny fahombiazana tanteraka ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny espace Mongote les trois frères André fanambojanazy no anna tanterahana izany fotoana izany amin'ny 7 ora maraina tahaka ny mazatra dia ao anatin'ilay vavaka matanjaka be ombana fifadiakanina iarahana amin'ny ekipa ny elatra ny voromahery amin'ny 12 roatandro kosa de miditra ao anatin'ny sekoly finoana isika sy izany loha hevitra goavana be izany isy tenin'Andriamanitra anokatra amin'ny masom-panahinao alalanao ny lalana idirana ao amin'izany fahombiazana tanteraka izany mitohy hatrany ny vavaka matanjaka de tena matanjaka mba ahafahantsika miditra ao anatin'ny tontolony fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka de samiara tonga daholo tompoko iny ary tompoko hitantsika amin'ireny fa tsy verimaina ao tsy verimaina ny fotoana zay anasananao ary raha tsy misy dika io fotoana io de tsisy antony tokony anaovana fandarina tahaka an'izao lizy ary tsisy dika fa satria manandanja goavana ny zavatra ifampizarantsika ao ary raha misy riavana ny tena lalam-pahombiazana azo antoka indrindra de enao nahita lalana ara-panahy torohevitra ara-panahy miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra ka fampianarana efa nentina mambavaka tsara révélation ina ihany koa fanambarana dikan'izay rema
teny ho anao manokana sy ny ankonanao fianakavianao no ifampisaranao anatin'izay araka ny resako tany am-piandohana de izy teboka vitsivitsy ho resako aminao ny am'izany hoe fomba tokony ahitana fahombiazana zany a amin'ny fiarana amin'Andriamanitra. Tsy misy olona tsy maniry fahombiazana fa ny olona sasany a mitady fahombiazana amin'ny resaka fampotsampy, misy olona mitady fahombiazana amin'ny resaka fanompoana andeha ataoko hoe kalanoro vazimba zazavavin-drano sy ny sisy fahombiazana dolo ny tedavina amin'io a fa ity resaka resako aminao ty de hoe te hitady fahombiazana miainga avy amin'Andriamanitra venao amin'ny alakamisy ho avy zao a no rendez-vous atsika ery amin'ny établissement les trois frères Andrianantenaina no anatanterahana izany fotoana izany a tamin'ny fianakaviana namana ny sakaiza mpiaramonina fa samy andray lesona goavana miainga avy amin'ny ten'Andriamanitra isika. Inona no amarana antsika azy? Loha hevitra moa de le hoe mamarina ny taona amin'ny fahombiazana tanteraka, misy vavaka matanjaka hatrany hatrany a ao anatin'io fotoana mahafinaritra io. Hoy aho hoe tsy anenenanao ny atrika an'izany fotoana mahafinaritra izany, ary tsy hoe mahafinaritra fotsiny fa asoa de tena asoa ny ara-pananao sy ny fianakavianao ny ankonanao ny fihetrehanao zany fotoana izany. Raha ny témoignage sy ny zavatra ataon'Andriamanitra tato ato de tena mampitolagaga ary mampiaiky mahavarina ary tsy takatra ny say. Raha lasy anabavy anjaranao no miazakazaka mandrombaka ny anjaranao ao anatin'izany hoe fahombiazana miainga avy amin'Andriamanitra izany. Zay ngamba no fanetanana efa lavalava ihany koa ny fampianarana zay ndraisitsika teo izy moa de tsara mariana fa tsy le toriteny ray manontolo iny nijerenao teo iny nanarahanao teo iny fa apahany tamin'le toriteny fa raha ilainao le toriteny ray manontolo de afaka tonga ianao eny am'le trois frères rehefa nambojanahary de manjifa an'ilay oronatsary misy an'izay fampianarana zay vavakantsika tompoko. Misaotra indrindra tompo any amin'ny fatanterahanyity fotoana zay nitanterahanay tamin'ity anio ity. Misaotra anao ny ampiara-miasa zay afaka niara-niasa nanatotosa ny fandarina rehetra. Ianao ihany koa ampitombo ny fahasoavana ato anatin'ny mpanomponao mba afaka hizaratra any hatrany, fampianarana tsy misy kilema, fampianarana tsy nitefitefena na namboamboarina fa fampianarana teninao ary fahamarinana tsy misy kilema no zaraina am'reto vahoakanao reto. Mankasitraka indrindra tompo voninahitra ho anao rery ihany ny tsiraray avy koa ane de atsapa fahasoavana avy amin'ny alalan'ny fandarina toy izao. Voninahitra ho anao Jesosy. Amen. Eny ary tompoko tapitra ny fandarana teny amarinako azy de ho iaho hoe manantena iona aminao zay ao anatin'izany fotoana mahafinaritra izany. Farany tena farany tsy anavanana ara-piangonana io misy aminareo tena voakasiky le toriteny fa ozy ianao sao de tom zareo any amin'ny fiangonana ihany zay tsy mialonjafo zany fotoana zany natao ho an'ny rehetra zay no nametrahana an'le aloha hevitra hoe na le anaran'le fotoana hoe sekoly finoana zany hoe afaka mianatra ao daholy malagasy rehetra enina ny kristianina na tsy kristianina enina mety atoko-pinoana hafa mihitsy koa aza mety misy ianao fa mba te hiatrika an'izany fotoana zany de hoy aho hoe tongava de andramo ka izao fa tsara Jehova tahin'Andriamanitra tompoko mametraka veloma ho amintsika mianakavy azy zay telo mirahalahy niarana nateraka an'ity fandaran'ity Pasteur Odon i Stéphane miaraka amin'ny namana Pero tahin'Andriamanitra tompoko. Mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka. Mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka. Etsika goavana be zay anasan'ny sekoly finoana ho antsika ponina Tananarivo tsy misy akanavaka mba ahafahantsika mitohy ao anatin'ny fifoazam-panahy azadiny fa tena sitrak'Andriamanitra ny idiranao amin'ny fahombiazana tanteraka. Ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny espace Mongote les trois frères André fanambojanary no anna tanterahana izany fotoana izany amin'ny 7 ora maraina tahaka ny mazatra dia ao anatin'ilay vavaka matanjaka be ombana fifadiakanina iarahana amin'ny ekipa ny elatra ny voromahery amin'ny 12 taondro kosa de miditra ao anatin'ny sekoly finoana isika sy izany loha hevitra goavana be izany isy tenin'Andriamanitra hanokatra amin'ny masom-pananao alalanao ny lalana
idiranao amin'izany fahombiazana tanteraka izany mitoy hatrany ny vavaka matanjaka de tena matanjaka mba ahafahantsika miditra ao anatin'ny tontolony fahombiazana tanteraka. Mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka, mamarana ny taona ho amin'ny fahombiazana tanteraka de samiara tonga daholo toko. Ahitatsy ameniko tapoloka hotahiny raha mivoaka ny andro lanitra sy ny tsilo ny tany. Il est mort à ma place, il est mort, Jésus mon sauveur, mon sauveur. Il est mort à ta place, il est mort, Jésus ton sauveur. Es-tu conscient de ce qu'il a subi pour toi son enfant, pour que tu aies la vie? Il est mort à ta place, Jésus ton sauveur. Es-tu conscient de ce qu'il a subi pour toi son enfant, pour que tu aies la vie? Il est mort à ta place, Jésus ton sauveur. Il est mort à ma place, il est mort, Jésus mon sauveur, mon sauveur. Il est mort à ta place, il est mort, Jésus ton sauveur. Laissons tomber toutes les querelles, nous allons nous aimer les uns les autres. Il est mort à ta place, Jésus ton sauveur. Laissons tomber toutes les querelles, nous allons nous aimer les uns les autres. Il est mort à ta place, Jésus ton sauveur. Il est mort à ma place, il est mort, Jésus mon sauveur, mon sauveur. Il est mort à ta place, il est mort, Jésus ton sauveur. Allons prêcher dans le monde entier le salut de Jésus pour que tout le monde soit sauvé. Il est mort à ta place, Jésus ton sauveur. Allons prêcher dans le monde entier le salut de Jésus pour que tout le monde soit sauvé. Il est mort à ta place,